avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manoltrano ny vaovao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltrano ny vaovao. Miantso ireo parlementera hijoro hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka ny fidy azy ireo ny antoko malagasy sy miara-miainga. Takiana ihany koa ny fampiatoana vonjy-maika ireo tetikasa tsy laharam-pahamena, indrindra fa ireo miompana amin'ny fisehosehoana ivelany fotsiny ihany. Porofony tsy faiza mitantana, tsy fanomezana asina ny anteny-mera-pirenena sy ny anteny-meran-doha olona, amin'ny fanafoanana ny fanitsiana ny teti-bola mpanjakana 2024 ireo solombavam-bahoaka. Anohy ny fanohanan'ny tanora malagasy amin'ny alalany fanomezana vatsim-pianana ny vondrona Eropeanina araka ny songadana nandritra ny fanokafana ny herinandro ny Eropa androany. Ahinany tsy fisiany vokabary ao amin'ny distrika amin'ny Mananjary amin'ity taona ity, vokatry ny firongatry ny Andiambalala ka hanaovana antso ny fanjakana Foibe hoy ny solombavam-bahoaka. Nametra mpialana androany minisitra ny fambolena Japoney ary nanao fifonana ampabe-maso tamin'ny vahoaka taorian'ny fanakianana nahazo azy noho ny fanehoan-keviny mikasika ny vary amin'ny varany an-toerana izay tsy mitsamy akabidy amin'izao fotoana izao ny Antsiprian'izay. Alarobia faha 20 ny volana May taona 2024 taona ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo. Aterina ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny Antsiprian'izay anokafantsika ny fiarahana. Miantso ireo parlemanta hijoro hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka ny fidy azy ny antoko malagasy miara-miainga amin'izao fotoana izao. Takiana ihany koa ny fampiatoana vonjy-maika ireo tetikasa tsy laharam-pahamena, indrindra fa ireo miompana amin'ny fisehosehoana ivelany fotsiny ihany kanefa tsy misy ako mivantana amin'ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Ka eto Andriatsilavo. Nahitana fianana lehibe tato ato ny aide publique au développement na ny fanampiana ara-bola avy any ivelany hoy ny eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga. Anisan'izany ny fanampiana avy amin'ny vahoaka Amerikanina ny USAID. Ankoatr'izay, tsy mitsahatra miakatra ny vidim-piainana ary vao maika miaratsy ny toe-draharaha toe-karena taorian'ny fanapahan-kevitra ny banky Foibe ampiakatra ny tahany isanam-bola 20 isan-jato. Ireo rehetra ireo dia misy fiantraikany mivantana amin'ny tokantrano sy ny fiainan'ny vahoaka. Arak'izany, averina trano ny antsoavo isian'ny moratoara na ny fampiatoana vonjy-maika ireo tetikasa tsy laharam-pahamehana, indrindra fa ireo miompana amin'ny fisehosehoana ivelany fotsiny ihany, nefa tsy misy ankony mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka. Ilaina aingana ny LFR na ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana nasiana fanitsiana ho amin'ny laharam-pahamehana vaovao toy ny famoronana asa, fiarovana ny sosialim-bahoaka ary ny fanohanana ireo tetikasa ara-toe-karena maharitra, ny famenoana ny banga amin'ireo famantsiam-bola tsy azo. Anisan'izany ny fampiroboroboana ny vola fanondrana izay afaka misintona vola vahiny idira-karena ho an'ny firenena. Amin'ny alalan'izany fanitsiana izany koa dia afaka hanome vahaolana maika amin'ny fandoavana ny trosa tokony ho an'ireo orinasa efa nanao asa-panjakana nefa ny andro vola efa ho antaonany maro. Mianto anareo parlemanta mba hijoro hiaro ny tombontsoan'ny vahoaka ny fidy anareo fa tsy sanatria ho an'olon-tokana na antoko na antoko-pisinareo. Tsy aivina, efa nanoratra tany amin'ny solotenan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena FMI vaovao monina sy miaseto Madagasikara ny antoko malagasy miara-miainga ny 17 ny volana Aogositra 2024 ho fiarabana sy firarian-tso ho azy. Natao ihany koa izany mba hiresahana ny tsy fahatomombanan'ny programa nasan'ny governemanta ho fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana izay efa lany daty manoloana ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana nasy-panitsiana ho an'ny taona 2024 ary tsy mifanaraka amin'ny fanaraha-piaraha-miasa FEC sy FRD eo amin'ny fitondrana sy ny FMI. Nangatany antoko malagasy miara-miainga tamin'izany ny amin'ny tokony hanemorana ny fanatanterahana ireo asa lehibe izay tsy laharam-pahamehana kanefa mandany volam-bahoaka betsaka.
isan'izany ny fanamboarana ny arabe migodana, ny teleferika, ny kianja sy ireo karazana gymnase, fa indrindra ihany koa ny sy ny fanasaziana faran'izay entitra manoloana ny fanjakazakany kolikoly eto amin'ny firenena. No amafisina io fangatana io ny 24 oktobra 2024 taorian'ny fahavitan'ny iraka mikasika ny FEC sy ny FRD ary ho fanamafisana fa ny lafiny sosialy toy ny fampianarana, fahasalamana, jiro sy rano no tokony ho lara-pahamehana amin'ny fandaniana ny volam-panjakana ka tokony hatsahatra ireo tetikasa tsy maika kanefa mandany volabe sahala amin'ny autoroute Antananarivo Toamasina. Mila fandraisana andraikitra avy amin'ny mpiara-mombona antoka rehetra mba hampitsahatra ny kolikoly avolenta manome vahana tombotsoa manokana sy ny tombotsoa an'ireo mpitondra. Mila mangarahara ny fitantanana ny raharaham-panjakana indrindra mikasika ireo mpamatsy vola manokana isorohana ny tantely afadrakotra ny arem-pirenena ary ny fitakina fanatsarana, ny fitantanana, ho fanomezakasina ireo androm-panjakana sy ho fanajana ny lalàna mifehy azy ireo iadina amin'ny kolikoly. Porofony tsy fahaiza mitantana tsy fanomezana asina ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona ny fanafoanana ny fanitsiana. Antety-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024 amin'izao fotoana izao. Mpitondra efa fantatra fa tsy mitsinjo lavitra ary maro ny fiovanjavatra tsy nampozon'izy ireo tao anatiny embolana. Nefa izao manaonao foana izao ireo solombavam-bahoaka tamin'ity andro antionina saina. Izao fitondrano izao no tompon-daka amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ankamehana sy vonjomaika raha tato anatiny 80 taona fa izy ireo ihany koa navita tsy nanitsy ny teti-bolam-panjakana indromy taona 2024 2024. Mihevitena ho Andriamanitra ary ve ny mpitondra na ny gouvernemanta nanao ny prévision na ny tombatombana satria raha araka ny fiteniny matoa tsy nasiana zany ny LFR dia mitovy tanteraka zany ny tany amin'ny tombana na ny prévision mitovy amin'ny zavatra tanteraka na ny réalisation. Tsy Andriamanitra ny mpitondra ka isa ilaza fa mitovy ny tombana sy ny zavatra tanteraka. Zay ny ilana n'ilay LFR isaky ny enim-bolana zany voafaritra ary tsy adalany zay namorona an'izany tany aloha tany nametraka an'izany hoe misy ny initial dia misy ny rectificative fijerina eny antony dia tsy te hifanatrika amin'ny solombavam-bahoaka ny fanoerana sy ny solombavam-bahoaka ny mpitondra tahotra ny mpanatanteraka tsy fanatrehana ivoahan'tsikera amin'ny fifanatrehana amin'ny solombavam-bahoaka no antony tsotra sy tokana tsy nanasivana nyzay LFR zay. Amin'ny fitondrana rajoelina araky ny marodrefy ara-toekarena mifanaraka mivinana petraka teny am-piandohana ny teti-bola amin'izao fisasan'ny tao-pikatroana izao ka tsy ilaina ny manitsy ny lalàna mifehy ny teti-bola. Dia oza hoe tsy mitovy ny circonstance tamin'ny volana novembre sy androany izay session budgétaire no etsona ny fivirina ara-potoana dia voalohany ohatr'izao. Voalohany tamin'ny volana novembre nanaovana ny LFI dia mbola tsy nivoaka ny fanapahan-kevitra no entiny Donald Trump dikan'izay tsy mifanaraka zany mila manao orientation budgétaire zany ny fanjakana malagasy. Ny arahantsika nahita fa tsy tafiditra tao anatin'ny LFI ny vola izay novatsy ny fanjakana sinoa ho an'ny malagasy hatrany amin'ny 80 millions de dollars. Ny LFR zany tokony manitsy an'izany satria ny tsy fantatra hoe natao aizy vola io ampiasana tamin'iny vola io sady tsy hita tao anatin'ny LFR ty tsy misy fa telo sady farany nefa lehibe indrindra. Rahantsika mahita ny lafiny ara-tsosialy amin'izao fotoana izao izany rehetra zany dia mitaky ny tokony hanitsiana ny teti-bola nampanjakanana sy ny nampan-kevitra ny gouvernemanta ny anafoana zany midika zany fa tsy mangarahara fitantanana ny volam-panjakana midika ihany koa zany fa misy tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana. Ny fahifanampanao lalàna no tsy omekasina intsony raha tarafina amin'ireo fanapahan-kevitra maro no raisin'ny fahifanam-panatanteraka ho iatrany ny fanio-kevitra. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy ilavana ny solombavam-bahoaka sy ny anteny meram-pirenena intsony satria sady tsy natao hiady hevitra no tsy natao hanao fasafasa no tsy natao hanitsy ny teti-bolam-panjakana. Lalam-pandrenana milaza fa tokony hanara-maso ny asan'ny gouvernemanta miendanja tanteraka ny lanja ny atao hoe anteny meram-pirenena very asana tanteraka ny asan'ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Tsy natafavoaka baolina dia tahotra io tsy te mbola isy fanampiny ho hitan'ny vahoaka izay zavatra atao hoe nizahanana fenin'izay satria tsy mandrosy le firenena miamahantra mihemotra le firenena. Dia io zay fa miteny manao hoe tsia diso ianareo raha mieritreritra fa bady ny vahoaka tsy bady ny solombavam-bahoaka
fa misy antony eo a matory eo tsy miteny raha ny fanazavana tsy hipetrapotsiny eo anatrehan'ireo trangana fandikan-dalàna ny fanesy ireo solombavim-bahoaka fa amoaka ny mangarahara ho fantatry ny vahoaka famitaam-bahoaka ary mifono hevitra ambadika ny famindra-toerana ny filakevitra minisitra any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao ny mpanao politika antony tsy misy ako mivantana amin'ny fiainam-bahoaka eny fotony momba izay hatreto ny filan-kevitra minisitra izay tsikaritra tao amin'ireo toerana mafampana misy fanoherana tetika asa samihafa raha tsy laza fa tsy ny tany toliara farany teo ary zao indray ny ao nozobe raha ampitso ny antsiprian'izay taoriny tany toliara ho tanterahina anynosy be indray ny filan-kevitry ny minisitra raha pitso alakamisy 12 Mey 2024 serasera ny fitondrana ankehitriny ny hoe manakaiky vahoaka sy mampiatra ny fitsinjaram-pahefana ny tanjona amin'izao fa mitam-bahoaka zany hoy ny mpanao politika androany serasera politika entina nakomana ny tsy mety eto amin'ny firenena sy ny tsy fisiany fitsinjaram-pahefana marina misy eo amin'ny fanampariana ny fahefana manomboka amin'ny lehibe ny fokontany ka hatramin'ny lehibe ny faritra ny tena fitsinjaram-pahefana fifidianana lehibe ny faritra izay mbola tsy misy hatramin'izao fihetsiketsehana ihany araka izany raha ny fanazavana ny famindra-toerana ny filan-kevitry ny minisitra any amin'ny faritra ary misy hevitra ambadika satria tsikaritra fa idinana ifotony daholo aloha izay toerana nahitana fanoherana mafana tatoato toy ny basy toliara sy ny ao amin'ny nosy sakaty fisehoany ivelany fotsiny reny fanafianan-javatra zay tsy najaina dia tsiny zany fa fanapary pahefana aparitako aloha le fahefana any amin'ny faritra isa-tsokajiny ohatran'ilay lehibe amin'ny faritra sy ny sisa dia avy eo menao ny entimanana anatanterana le asa zay ny atao hoe fanapariana sy fitsinjarana ny entimanana fa tsy ny hoe fandehananao any amin'ny faritra dia misehonao milaza fa hoe manatanteraka ny eo amin'ny voalaza ny lampanorenana zahay fa mitam-bahoaka zany fa tsy marina zany fa diso tanteraka zany dia tsikaritra ihany koa nefa fany amin'ireo toerana zay nisy an'ireo ataoko hoe fanoheran'ny mponina raha mety io le ara zay ve ny antony anankiray lehibe satria hoe any dia ny ray aman-dreny lehibe mihitsy midina aty dia manao an'ilay communication politique hoe fa niresaka tamin'ny vahoaka sy ny sisa nandresy lahatry ny olona zay hitantsika kosa aloha fa tsy dia nisy olona hoe ny voahevitra tany nahita azy fa ny mpomba ny fitondrana zany no mieritreritra an'izay zay ve no antony anaovana an'le izy a mipetraka mihitsy amin'ny fanontaniana satria tsy moramora manetsika an'izany conseil des ministres ho any amina toerana samihafa any raha ny fantatra volabe no lany amin'izao famindra-toerana ny filan-kevitry ny minisitra any amin'ny faritra izao raha atao ny tombana momba ny vokatra ireo filan-kevitry ny minisitra natao tany amin'ny faritra hita fa tsy nisy fiantraikany azo tsapahitanana amin'ny fiainan'ny vahoaka tany fotony nisy ny filan-kevitry ny minisitra tany tomasina fa volana maro taorian'izay tsy tanteraka ireo fampanantenana natao mbola simba hatrany ny lalam-pirenena faharoa ary mbola miroborobo ny tsy fandriam-pahalemana fandanipona ny volam-panjakana ny famindra-toerana ny filan-kevitry ny minisitra raha toka tsy misy ankony mivantana amin'ny vahoaka eny fotony raha ny fanazavana any vokatra tena ho azo tsapaitanana dia fandanipona satria tsy mora raha ohatra tena nazahoana vokany le izy tsy dia misy maratsy azy akory fa ataony fisehosehoana fotsiny sy ny ataoko hoe ny orakoraka manodidina azy mibe da be fa fanapa-kevitra dia eo ihany mezan'ny olona ne le filoham-pirenena satria isaky miteny dia mampanantena tsy aloha hoe mamita an'izay nylazaina aloha mafarafaratsany dia atokisan'ny olona zay isak'izay mandeha dia mampanantena zao nefa ianao efa 10 taona ny teo amin'ny toerana raha makany afaratra moanao ko salegy ve moa tsy ho faliny olona fa rehefa rapito zany dia ahoana ny andavanandro ny olona tsy dia misy miova fa dia vo mialo eo anao dia iny raha volany laolo iny mbola vady koa io zany tsy azo eritreretina misy aomby raha mbola tiany midina foana no tantiarahany eto Madagasikara zany hoe tsy azo no eritreretina mihitsy zany hoe aty amin'ny foibe fitondrana foibe no ahita ny olana any amin'ny fokotany any na any amin'ny commune any na any amin'ny fivondronana any na any amin'ny faritra tsy azo eritreretina mihitsy maro ny vahaolana andrasan'ny mponina ny avaratra ho resana amin'ity filan-kevitry ny minisitra tao an'Nosy be ity indrindra fa ny any amin'ny faritra Sava anisan'izany ny olana eo amin'ny siatry ny lavanilina izay mampitandrena ny mpamokatra nandritry ny taona maro amin'ny fienan'ny vidin'ny lavanilina eo ihany koa ny fanarenana ny lalam-pirenena fahenina miarany Ambondromamy hatrany Teko izay tsy nisy fikojakojana efa ho 10 taona lalana izay mampanao sarotra ny fifamoivoizana na ririnina na fahavaratra ary mampitaraina ireo mpampiasa ary farany ny olana eo amin'ny anjery manontolo sy ny hôpitaly manara-penitra any Teko
andrasina raha horesahina mandritry ny filakevitry ny minisitra Rapitso ireo olana lehibe ireo na hifantoka amin'ny fanapahan-kevitra anivony fohibe ihany ny mpitondra fanjakana. Iverina vetivety eny anivony anteny mera Pirenena eny Tsimbazazintsika ao anatin'ity vaovao ity. Lany teny Antoenandroany ny tolo-dalàna mahakasika ny toaka gasy mifanalalana sy mifampanarahana ireo fenitra amin'ny femombany sy ampiariana no antony namerenana azy indray nolaniana hitsonjovana ny tantsampamokatra ampiroboroboana ihany koa ny ara-toekarena Gabin Loano mitaditra ny antsipirian'izay. Intelo nandalo nodinina sy nolaniana teny anivony anteny mera Pirenena. Ity tolo-dalàna momba ny toaka gasy ity tao anatin'ny fiampitoam-piasana ny solombavam-bahoaka intelo misesy. Nandany tsy nisy nitsipaka ity tolo-dalàna ity avokoa raha tsy aivina ny solombavam-bahoaka tamin'ny fandiniana indro misesy. Ny teny anivony anteny merandolona kosa no nampikatso tsy nandany azy nandritra ny fandalovany indro teny amin'ny lapany Anosikely. Androany 20 Mey 2024 indray no niverina fanitelony nodinina ka nolanian'ireo solombavam-bahoaka miisa 7 tsy nisy nitsipaka ity tolo-dalàna momba ny toaka gasy ity izay natolotry ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrikan'Ambositra Andriamiadza Yves Georges. Tokantrano maro any ambanivohitra indrindra ny amin'ireo faritra mpamokatra azy manerana ny Madagasikara no mivelona amin'ny toaka gasy. Raha ho an'ny distrikany Marolambo manokana, toaka gasy manodidina ny ray alina bidon 20 litatra isan-kerinandro no mivezivezy any an-toerana araka ny nambarany solombavam-bahoaka. Mbola enjehana sy voararany lalàna nefa ny fivarotana azy. Misedra olona sy mitantaina vokatra zany ireo tantsampamokatra. Isan'ny olana iray anenjehana ireo mpisehatra sy antony tsy nandaniana azy ny mahakasika ny tsy fanarahana ireo fenitra araka ny lalàna takiny ny famokarana sy fivarotana. No ireo anton-javatra ireo indrindra no nanaovana ity tolo-dalàna ity izay nitondrana fanavaozana. Tanjona ny fanalalahana sy fampanarahan-penitra ary fampanarahan-dalàna ity sy ampiariana ity hitsinjovana ny tantsampamokatra ho afaka mamokatra sy hivarotra malalaka. Fa ihany koa ampidibola ho an'ny fanjakana sy ny komuna ary hitondra tombotsoa ara-toekarena sy ara-tsosialy ny fotony. Na izany aza, napetraka ireo fiapetra mifeny fanamboarana sy fivarotana azy isorohana ny baranany sy ny fioaram-pefy mety hitranga. Isan'ny fanavaozana voarakitra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny famerana ny tahan'ny alikaola ampiasaina ho 420 degre. Malalaka ny famokarana sy fivarotana raha latsaky ny 100 litatra. Tsy maintsy maka fahazahon-dalana ireo mpisehatra raha mihoatra ny 100 litatra ny toaka gasy fokariny. Mila maka fahazahon-dalana ihany koa ny mpamokatra raha andeha hivarotra ivelan'ny komuna na ny distrika namokarana azy. Ny komuna no mametraka sy manapa-kevitra amin'izay sazy ampiarina amin'ireo tsy manaraka ny fiapetra amin'ny famokarana sy fivarotana toaka gasy. Ataontsika hoe zava-baovao ety tolo-dalàna ty raha paraporo amin'ireo tolo-dalàna izay fanentin'ireo solombavam-bahoaka teo aloha dia ny fananana an'ilay antoka bebe kokoa mba tsy ho baranany amin'ny atao hoe fahalalana iny zany dia zava-dehibe anankiray amin'ny setrin'ny toaka gasy. Dia napetraka ny fiapetrana ibalisy sy ireo kritera maro samihafa vao afaka mamokatra sy mivarotra toaka gasy. Dia napetraka ny resaka trasabilité na ireo sirokerin'ilay toaka gasy iny an-tsena izay manamora ny fikarohan'ireo ataontsika hoe mety isin'ny fandikan-dalàna. Nafana ny adevitra nandritra ny fandaniana ity tolo-dalàna ity teo anivony anteny mera Pirenena tamin'ity androany ity. Nisy ihany ny solombavam-bahoaka sasany nitsikera ilay tolo-dalàna antony ara-pahasalamana. Isan'ny nampiadevitra an'ireo solombavam-bahoaka ny andininy fa 9 izay milaza fa mampigadra iray volana hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina raha toa ka mamono ny akora nanamboarana ilay toaka gasy. Eo ihany koa ny andininy fa 7 izay manambara fa mampigadra 2 taona an-tranomaizina raha toa ka tsy manaraka ny fenitra takina ny fanamboarana izay toaka gasy izay. Saingy nisy ny marimaritra iraisana tamin'ireo andinin-dalàna na beresaka ireo. Tsy azo sakana intsony ny fanamboarana toaka gasy fa ny fampanaran-dalàna azy no ilaina ho ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrikan'ny Betafo. Sehatra iray mampirongatra ny kolikoly ny fandrarana ity resaka toaka gasy ity ka mila entitra ny fampanaran-dalàna isorohana ny fanararao tamin'ny pahefana. Maninona ny toaka vazaha tonga eto Madagasikara be dia be ary lafo vidy tsy sakanana. Zany hoe misy tombotsoa ambadika ny olona avy any ambadika any no mahatonga an'ity jerena atao tsy appliqué dia zay ny sotony ansaina hoe tapahana ilay lalàna nefa ny fampiarana tsy dia tena misy loatra naiza lalàna be dia be nefa lanina eto atao amin'ny assemblée talohany mandahana fa fampiarana ny tena olana. Zay ny antsoina ny fahefana mpanantanteraka indrindrindrindra amin'ny décret d'application satria tena iainan'ny vahoaka io na dia atao hoe kristianina zany tena tsy azo
toerina ntsony ariry tsy azo tazona ntsony fianaka ny toka gasy amin'izao fotoana zao mbola andalo eo nanivony antemerandolona ity tolo-dalàna momba ny toka gasy ity ary miankina amin'ny fandaniana izy ireo azy no hitondrana azy eny anivony ny ambaratonga mpahefana mahefa toy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ihany koa ny mbola hiverenana izany indray ety amin'ny antenimera rahampirenena. Naneo ny fahavononana eny ampin'ny tanora malagasy amin'ny alalan'ny fanomezana vatsy-pianarana ny vondrona Eoropeanina. Mpianatra maro avy eto Madagasikara no efa nisitraka izany tato anatiny 30 taona nisiny ny fanohanana. Ny tetikasa Erasmus no natokan'izy ireo andraisana ny tanana ny tanora malagasy ao anatin'izay Gabin Loa. 30 taona amin'ity taona 2020 ity ny nisiany tetikasa Erasmus teo anivon'ny vondrona Eoropeanina. Tetikasa natokana anampiana an'ireo tanora liana anohy fianarana sy anovo-trekefa any Europe. Ho antsika eto Madagasikara dia nitombo ny tany mpianatra mankany Europe tato anatin'ny 30 taona farany satria tafakatra 500 isany nisitraka ny vatsy-pianarana. Ny fisian'ilay tetikasa fanampiny na ny Erasmus Plus nanomboka ny taona 3 no nanampy betsaka ny tanora malagasy araka ny fanazavana voaray. Amin'ity taona 2020 ity dia ampitomboana 700 isa ireo tanora malagasy ahazo an'izany vatsy-pianarana mankany amin'ny firenena Eoropeanina izany. Erasmus dia tetikasa iray an'ny vondrona Eoropeanina ahafahan'ny mpianatra avy any amin'ny firenena hafa. Anatin'izany ny mpianatra malagasy mandeha mianatra any amin'ireo firenena maro any Eropa toa ny Allemagne, France, Italie, Espagne sy ny sisa. Izany indrindra no antony fiaonana rahampitso entina hanomezana fanazavana bebe kokoa an'ireo izay liana sy manam-paniriana amin'izany. Tsy mijanona fotsiny amin'ny vatsy-pianarana io tetikasa io fa ihany koa ny fanampiana eo amin'ny sosialy raha tsy ilaza ny fijerena manokana momba ny fahasalamana, sakafo sy ny sisa. Anamorana ny fahazoan'ny mpianatra eto amintsika ny fomba ahafahana manovy fahalalana any Europe izay. Hisy ny fiaonan'ny vondrona Eoropeanina amin'ny mpianatra malagasy rapitso eny amin'ny université n'Antananarivo. Lalam-piofanana maro no iresahana mandritra io famelabelarana io raha ny fanazavana. Ny tetikasan'ny zareo moa dia miopana betsaka amin'ny resaka tanora, ny énergie renouvelable, ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny pacte vert dia zahantsika eto anivon'ny université dia tena ao anatin'izany tanteraka. Efa betsaka ny lalam-piofanana izay misy azon'ny tanora ianarana izany dia efa eo koa moa zareo vonona ny anohana fa ny antenaina hoe amin'ny alalan'izao dia isy azoto isika mpianatra isika tanora anajiady ahafantatra hoe inona tokoa ny atolotra ireto Union Européenne reto ho antsika tanora malagasy. Natokana nampahafantarana ireo tetikasa sy fandaharan'asa toanan'ny vondrona Eoropeanina ny andro voalohany nanokafana ny herinandron'ny Eropa androany teny Ankatso. Ity tetikasa anampiana sy anomezana vatsy-pianarana ho an'ny tanora malagasy ity no noba antoerana nandritra ny fifanakalozan-kevitra teny antoerana. Faritra maro eto andrenivohitra no ahitana fihetsiketsehana noho ny fahatapahany herinaratra amin'izao fotoana izao. Isany any antoerana ny mpanao gazety raha ny zava-misy any Tanjombato ankehitriny iverenantsika eo ny mahakasika an'izay rehefa vonona ny sary fa izay ihany koa no antsika misety vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho anofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Maman chérie, tu m'as porté 9 mois dans ton ventre. Tu m'as appris à marcher. Tu as bien pris soin de moi. Et maintenant, c'est à mon tour de m'occuper de toi. Je t'aime, maman. Chez Cosmos, nous aussi, nous prenons soin de vous. Choisissez vos cadeaux et profitez des remises allant jusqu'à 45% sur certains produits. Pas de cash, pas de soucis. Vous pouvez faire plaisir à votre maman grâce à la vente à Crédit Mirage.
La fête des mères avec Cosmos, c'est du 13 mai au 9 juin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inona no antony ampiasanao ny rasoir bic 1 satria mateza fampiasako azy isanandro no mahatsara toy izao mora ampiasaina naizanaiza satria mateo ty amin'ny lafiny rehetra ohatrana ihany rasoir amin'ny vidiny tena izy satria teny amin'ny faritra rehetra rasoir bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra tsara be izy ny kafe oliendry izany tansa tsara rô flandy e satria ronono mandry mamy top les nouvelles recettes no ampiasaiko top les nouvelles recettes tena top manolotra fianambidoanao ny tople arivo sy ray alina ariary ny lehibe ary efatra arivo ariary dia efa mahazo ny kely mamenina ny aramba tonga kilasy tonga vavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity toerana maro eto andrenivohitra amin'izao fotoana no ahitana fihetsiketsehana sy fidinana an-dalambe manoloana ny fahatapahany herinaratra isan'izany ny tranga eny Tanjombato amin'izao fotoana eny ny mpanao gazety mivoatra trano raharaha eny an-toerana fa ny ampany amin'ny sary voaray eny an-toerana nondeha raha tsika avy hatrany izay sary avy any amin'ny tahiry Tojondrina sy Mirana Hermanjaka. Ny olana eto fa maninona zany Tanjombato tapahana 5 andro manomboka ny 7 maraina amin'ny 7 sasany vao alefa fa maninona zany ambany aty any afary any Amandromena tsy tapaka foana ny jiro dia maninona ny nay tapahana nefa zay tsy mahotsy mahojiro akoa zay mahojiro ara-dala any dia maninona ny Tanjombato rery no iangaranao zao dia zamena tsy ny olona fitondram-panjakana raha manao fihetsika zao fa mijaly zay Tanjombato nisy bera tsy mandeha no sasany io ny poisonnerie tsy mba mitondry fiveloman'olona ny akory zay tsy tenenina tsony da zamena tsiny vahoaka ny Tanjombato raha manao fihetsika zao fa zay mefra iny dia mba ampitanana fitondra fanjakana mba mietrerena sy manjony fa mijaly ny vahoaka iny fa tsy voaloha mijirama rekin'olona ankoatr'izay fahatapahany herinaratra zay hoe zahantsika hoentina manontolo atao anatin'ny fampalalam-baovao mahazo vahana ihany koa ny fahatapahan-drano ankoatran'izay fahatapahany herinaratra eto andrenivohitra izay amin'izao fotoana izao tranga izay manam-pirofo ny tsy fahaiza mitantana araka ny tokony ho izy ny rano ny tsy fahaizana mitsitsy ihany koa ka tokony hojerena akaiky ny fantsiana ny lalàna amin'ny feny rano eto amintsika Daniela Minoarso no mitaritra ny antsiprian'izay. Efa nanomboka ny alatsinainy toy no tapaka ny popondrano to amin'ireo toerana sasany tetsy Ambohimanarina sy ny manodidina. Vokatra izay fahatapahan-drano izay, maro to amin'ireo mponina no tsy nisy rano, tsy afaka ny sasaraka ny tokony ho izy, fa ihany koa voatery ny tsitsy sy ny afo ao-tokantrano. Tahaka izany ihany koa ny jiro, izay latsa tapaka matetika indray amin'izao fotoana, raha tokana andeha ara-dalàna izany, nandritra ireny fandraisana vahiny ireny teto amin'ny firenena.
Ny vidin-jiro sy rano ankilan'izay tsy mifanaraka akory amin'ny fahatapahana famidangana antonanovan'ireo mponina antsoava amin'ireo tompona andraikitra ijery akaiky izay fahatapahan-jiro sy rano izay. Mijaly daholo fa tsisy rano, ny sasany tsisy sasana, ny sasany tsisy andrahoana vary hariva, izay fotsiny ny teo. Ny sasany tsisy nanana mihitsy, ny sasany robido, roseo, izay. Rehefa manomboka tamin'ny sasany hariva miziska amin'ny enina latsaka fefany talata maray. Matapaka le jiro dia miakatra be le vidin-jiro moa le rano hijaliana be. Ny anay zao amin'ny telo maraina dia efa milatsa amin'ny bidô amin'ny valo sasany vao mandeha mipomba. Ka rehefa tsisy rano dia tsy maintsy milatsa satria hitanao le bidô milatsa be ko ny olona mijaly be amin'le rano. Dia milatsa maraina raha tsy izany tsy mahazo. Ny antso avy izany le hoe mba miangava amin'le mpitondra sy le amin'ny jirama mba hoe hitondra mijery an'le majinika mba mijaly ny vahoaka amin'le rano sy jiro moa izany fa tsy le rano hoe ny jiro isan'andro tapaka foana amin'ny alina dia amin'ny maraina amin'ny etoandro. Manimba zavatra aloha le izy amin'le jiro. Tapaka ho azy ianao mandefa zavatra dia tapaka ny jiro dia simba ny tele na hoe simba ny radio ohatra izany. Ny rano iray jaly amin'le rano satria ny rano koa ny antoko ny ainana. Raha tsisy rano tsy miaina ny vahoaka. Miakatra ny vidin-jiro nefa amin'le jiro tapatapaka. Raha iverenana, olona ny rano eto Madagasikara ny tsy fahaiza mitantanaraka ny tokony ho izy ny rano na ny gestion de l'eau, fa io ihany koa ny tsy fanavozana na ny tsy fanintsiana ny lalàna mifiny rano ho ny avy eo anivo ny Front de Libération Nationale. Fantatsika tsara fa io rano fokarina ho rano fisotro madio dia lafo be ny vidiny anefany tsy maintsy amidy amin'ny vidiny mora. Fa ny olana tena olany rano nefa tsy io fotsiny satria raha miresaka ny rano ny jirama zany tsika dia Antananarivo, renivohitra sy ny renivohim-paritany any. Fa misy ireo ataontsika hoe any ambanivohitra rehetrarehetra any izay mijaly rano koa ary misy ny fahatsakana tsisy rano. Izany hoe ny fitantanana ny rano mihitsy eto Madagasikara ny tsy mety akoatra ny hoe fanaovana an'le fitantanana ny jirama zany tsy mandeha araka ny tokony izy satria ny jirama dia fitsinjarana rano zany no ataony. Tsika zao dia miverina matsaka amin'ny siny be amin'ireny bonbonina maro iso karazany ireny fa tsy tonga ny an-trano amin'ny alalan'ny teo intsony ny rano. Raha milaza izy hoe tsy efa antitra le teo misy fotoana mandeha ara-dalàna ireny zavatra ireny ny dikan'izany tsy hoe lasa tanora tampoka teo le teo dia miverina nandeha indray fa tena le fitantanana an'le izy mihitsy tsy mandeha amin'le resaka rano zany tena misy fitantanana tena fanofanako avana tokony indraisy no anadriany jirama fa tsy arantsony le izy ary tsy mifanaraka amin'ny fomba fiasany ny filaniny vahoaka malagasy ny rano. Ankilany tsy ampiny koa ny fitsitsiana eto amintsika anika ny rano fisotro madio izay tokony hosotroina indray no lasanasana fiara alefa any amin'ny WC sy ny maro hafa. Ny fanavana ny rano fisotro madio sy ny rano madio fotsiny izay tokony ho hain'ny tsirairay hiavaka ihany koa ny famatsiana azy raha ny fanazavana trany. Lafomba hafa noho ny fanoheran'orinasa ny didim-pitsarana teo aloha iverina hiakatra fampanoavana rahampitso ny raharaha izay mampifanola ireo mpampiasa na orinasa tsy miankin'iray misehatra amin'ny fanaovana plastika tsy hanozy zato sy ny mpampiasa azy ireo amin'izao fotoan'izao antony hanaovana ireo mpiasa antsoavo amin'ny fitsarana hitsara haradrary ny raharaha andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Efa atao anatin'ny 5 volana mpiasa zao no tsy nandray karama. Zany hoe teny efa perta tanteraka zany mpiasa ankehitriny ka izay indrindra no hiantsonainy fitsarana maefa ny ao anivon'ny tribunal de travail mba hijery akaiky an'ity raharaha ity ary matoky izay fa ny lalàna sy ny rariny hatrany no hampanjakana zany tribunal de travail zany dia manaraka izany ihany koa atao anatin'izay fotoana zay atao anatin'izay 5 volana zay maro ny zavatra mifamaofao maro ny olana natrehana tao anatin'ny orinasa ohatra amin'izany ny ireo délégué syndical sy ny délégué de personnel izay nomen'ny orinasa EPL zany hoe manana fikasana zany ny orinasa androaka ny délégué de personnel sy ny délégué syndical izay lazaina ihany koa fa tsy ara-dalàna zany satria ireo délégué syndical sy personnel ireo dia miantoka ny fanarahana ny resaka hoe lalàna fanajan'ny orinasa lalàna ka rehefa nitaky an'izay zany ireo solo tena mpiasa ireo dia tsy zaka mpampiasa zany ka zao mefara amin'ny fandroana izao zany izy dia miparipary zany zao fa tsy vonona ny anaja lalàna tsy vonona ny anara-dalàna mihitsy ty orinasa ty ka mbola etsona trano fitsarana hoe jereo ty orinasa ty fa tsy manara-dalàna ary omeo azy ny sazasaza ho azy.
Miteraka fitohanany fifamovozana ny faratsian-dalana etsy amin'ny 67 hektara voany amin'izao fotoana izao. Tsy maritra fa petatoko ny fanamboarana lalana eto amintsika, lalana vao namboarina tamin'ny faran'ny taona no simba amin'izao fotoana izao. Tranga izay manam-pirofo ny tandrevaka atao mpitondra amin'izao fotoana izao. Gabain loha. Tsy vita ao anatiny adiny iray amin'izao, avy eo amin'ny fiantsoana taxi B30 hatreo Vatobe 67 hektara. Lalana rarivato eo amin'ny 800 metatra eo ity mampijaly ny mpampiasa azy ity. Antony, misy lavaka sy rano eo 67 hektara afovoany ka mampitona ny fifamoivoizana eny isan'andro, tara ny mpamonjy fotoana, mpianatra sy ny mpiasa sy ny sisa. Raha ny fanazavana azo teny an-toerana, tamin'ny Desambra 2024 no nanamboarana azy io. Ny fiandohany ity taona ity anefa dia efa simba sahady ary tsy nisy mpanamboatra hatramin'izao. Tsy naharitra ny asa zara fa vita hoy ny mpampiasa lalana. Faraparany Desambra iny zio natao, dia nefa zao sahady ny zavatra misy. Simba sahady ny lalana, ohatrany hoe raha ny tena marina zany petatoko le izy. Dia tena manahirana be satria ao alohaloha ao koa misy an'le ohatrany inona moa ty, ohatrany misy an'le dalina io. Dia tonga dia mitona tanteraka misy, dia lalatokana zany dia tsy maintsy miezaka zany mipandamina zay avaty na ny avary. Dia lalana tokana zany ny arana eo. Izy ty zao tena embouteillage manomboka hatrany asiana Matsany manko amin'le taxi be 172 sy le 187 reto. Tena embouteillage be, tena matsatsady ny ray mihitsy tonga tafavoaka aty amin'ny 119. Na olona izy zany dia tsy afaka mandeha rehefa velona ny embouteillage. Le fiantraikana amin'ny firenena zany dia raha misy dia zao dia lasa taraiky zay satria tsy afaka mandeha eo zay raha anona fa taraiky eo azo velona ny embouteillage. Sarotra nefa ny ino fa tsy fantatry ny tompona andraikitra eto amintsika ny fahasimban'io lalana io. Mandalo eo avokoa ireo tompona andraikitra isan'andro, ireo manampahefana sy izay heverina afaka hampitany hafatra. Tsy tonga any amin'izy ireo ve ny fitarainana sa odiana tsy eny tsotro izao ny zavamisy. Ankoatra ny fitohana ny fifamoivoizana izay, miteraka loza ihany koa io lalana io. Tokony mba jerena akaiky zany io lalana io satria beta be mihitsy ny bisikileta, moto tafalatsaka ao anatin'le izy. Rehefa tafalatsaka ao le izy dia famonjena foana zany izy tafalatsaka ao satria le olona tsy manam-po, tsy mahalala le lalana tapaka dia tafajoboka ao dia zay tonga dia mijoboka fa tsy mahalala hoe misy kady ato anatin'le izy. Dia ny tômôbilina ngezangeza mba afaka amin'le izy fa moto sy bisikileta sy le sarety ihany reny dia tonga dia juste mianjera ao anatin'le izy foana. Efa nisy mbetsambetsaka mihitsy zao efa moto efa impure latsaka tao. Izao rehetra izao dia mampiseho ireo tandrevaka ataon'ny fitondrana ankehitriny. Ny lalan'ny pirenena efa tsy vita, ny lalana andrenivohitra ihany koa mbola potika, kanefa any amin'ny tsy marary no manaintaina, ireo tsy laram-pamena no mahamaika sy andanimbola, ireo lalana tsy naninona tsy simba toy ny teny Analakely no nikitihina nandritra ireny fandraisana vahiny sy ny filohan'ny pirenena avy any ivelany ireny, ka ny lalana izay tsy nandalovana nandritra ny fandraisam-bahiny sy namboarina toy ny eny Andravoahangy sy eny 67 hektara afovoany izao. Mankalaza ny fahempolo taona ny vorokely eto Madagasikara amin'ity taona 2022 ity. Sabotsy ho avy izao no ataony ivo ny fankalazana izay karakarain'ireo mpiandraikitra eo anivo ny mpanazava eto Madagasikara. Mifankatiava tsara dia aoka isika anao soa amin'olona rehetra, io ny tenin'Andriamanitra no safidian'izy ireo amin'izay fankalazana izay. Fankalazana izay mifanindran-dalana amin'ny herinandro mpanazava ihany koa. Entsora Soarimalala no mitatitra ny Antsiprian izay. Ho tanteraina ny sabotsy ho avy izao, eny amin'ny Petit Palais Mahamasina ny fankalazana ny fahempolo taona ny vorokely eto Madagasikara, izay karakarain'ireo mpiandraikitra eo anivon'ny mpanazava. Mifankatiava tsara, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, io no tenin'Andriamanitra no safidian'izy ireo amin'io fankalazana io. Tiana vohitra amin'izao fankalazana izao, ny tsiambaratelo ny vorokely, hita ao anatin'izany ny paikady mpanabeazana
araky ny fanazavana. Mandritra n'izao fotoana izao izahay dia mankalaza ny faha-80 taona ny voakely sy ny tsiambaratelony mandritra n'ity taona ity. Ao anatin'ity fotoana ity ihany koa izay amin'ity herinandro ity dia mankalaza ny herinandron'ny mpanazava ary amin'ny asabotsy dia misy ny fankalazana ihany koa ny ivony fankalazana ny jobily faha-80 taona fankalazana ny faha-80 taona ny voakely sy ny tsiambaratelony. Dia naopana amin'ny lohahevitra eo amin'ny tenin'Andriamanitra moa hoe fankatiava tsara ary aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra. Ny tiako amafisina eto dia ny amin'ny hoe 80 taona ny vorokely, izany hoe sampana zandriny indrindra eto amin'ny mpanazava eto Madagasikara, dia omena azy ireo zany ny fandaharam-panabeazana, antonona sy tandrify azy ireo iainany ihany koa ny fanekena sy ny lalàna. Ankoatr'izay, amin'ny herinandro ity ihany koa no fankalazana ny herinandro ny mpanazava raha ny fanazavana. Araky ny voalaza teo moa dia mankalaza ny maneho ny herinandro ny mpanazava eto Madagasikara, manerana Madagasikara mihitsy. Ny herinandro dia fotoana iray anehoana ny fahaveloman'ny fikambanana. Dia ny sabotsy no fotoana anankiray arahan'ny mpanazava rehetra miombona ao amin'ny Petit Palais ny sabotsy tontolo izany, sabotsy maraina, dia misy hetsika maro samihafa ao tanterahana ao anatin'izany. Dia eo ihany koa ny hoe teny mamy fampisarana zany dia ny tenin'Andriamanitra ihany koa anatin'izay izay mampahery sy mampavelombelom-bolo ny tsirairay avy. Ary ny asa soa, ny sampana mena, sampana zokiny miakatra dia anao fanomezan-dra ao anatin'io fotoana io, izany hoe manome ra, manome aina dia manome aina ho an'ny mpiara-belona. Manana adidy amin'ny fitezana ireo zandry sy ny zanaka rehetra ho modely sy ho fakatahaka izy ireo. Eo ihany koa ny fampitana ireo fahaizana izay androratovina eo amin'ny fitezana ho an'ireo zoky aty aoriana. Inany tsy fisiany vokabary amin'ity taona ity ao amin'ny distrikany Mananjary vokatra ny firongatry ny Andiambalala amin'izao fotoana izao. Komuna iray no ny antomboany rehefa ny komuna rehetra no rakotra amin'izao fotoana izao. Hoy ny solombavam-bahoaka ka tokony ataony ny fanjakana lara-pamena ny famindrahana fanafody any amin'ny toerana onona sainy. Komuna iray tao amin'ny distrikany Mananjary no nahitana Andiambalala roa herinandro lasa izay tsy nisy fandraisana ndraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana na ny teny fotony izay nafantatra ny raharaha fa mitaza-potsiny ihany koa ny fanjakana fohibe teo anatrehan'izany. Ankehitriny ny komuna rehetra no rakotry ny Valala anatin'izao fararano izao. Koeto dia manao ansoavo ny tompona andraikitra voakasika ny ministeran'ny fambolena sy misy andrasoandraso koa angamba fa tena mba jereonareo ny distrikany Mananjary, komina Senavolo, komina Mboimiarina 2, komina Kianjavato, komina Nosipari, komina Ambanivolon'ny Mananjary rehetra dia efa tandindomondoza, efa loza miatra ny Valala. Ka miangavy anareo aza asarotona fa tonga dia mba mandehananareo midina ifotony any amin'ny distrikany Mananjary, tonga dia mitondra fitaovana sy fanafody amin'nona Valala fa mirongatra ny Andiambalala mpanimba voly, mpamotika voly ao amin'ny distrikany Mananjary. Miady rery ny vahoaka ho vilezina ny vary mbola sy matoy ho avela amin'izao fotsiny atahorana ho lanin'ny Valala. Anetsiny antapitrisany ariary no lan'ireo tantsaha vao nahavita namboly vary amin'izao vanim-potoana izao. Raha mitavozavoza amin'ny fandraisana ndraikitra ny fanjakana ho taona fotsy ity taona ity ho an'ireo tantsaha ao amin'ny distrikany Mananjary ka anairan'ny olom-boafidy ireo manam-pahefa na maefa. Mialohany idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena omena sehatra ny tontolo ny fisidinana nabakabaka. Ny raika amin'ny 30 Mesa ny voalohany volana Jona ho avy izao mandritra ny Aero Expo andiany voalohany. Hetsika karakarain'ny asa Madagasikara sy ireo mpiara-miombonantoka maro amin'ny sehatra ny fisidinana nabakabaka, tanjona ny fampafantarana sy ny fanokafana varavarana misokatra ho an'ny tanora liana amin'izay sehatra izay santatra ny aina. Maro amin'ireo tanora no manofy asa amin'ny tontolon'ny sidina sy ny fiaramanidina saingy tsy ampy fahalalana momba ny sehatra. Manoloana izany no ikarakarany asa Madagasikara sy ireo mpiara-miombonantoka aminy, anisan'izany ny ACM na Aviation Civile de Madagascar ny andiany voalohany amin'ny Aero Expo 2022 izay ho tanterahina ny 1 Mey sy 2 Jona 2022 eny amin'ny escadron hélicoptère Ivato.
etsika ampahafantarina ny tontolon'ny fiaramanidina sy ny asa sy ny fahaiza-manao ny tafika anabakabaka malagasy. Dia eo ihany koa ny hoe inona no fampandrosoana afaka sotomina avy amin'ny fandraisana anjara misehatra ny abakabaka izany. Dia izay no nahatonga ny tsirikevitra hoe andao ary ho avondrona daholo ny olona sy ny orinasa misehatra amin'io abakabaka io dia atao zany ny Aero Expo. Resaka lafiny ara-tsosialy na eo amin'ny resaka lafiny ara-ekonomika na eo amin'ny lafiny ara-kulturaly dia iazy dia manoloana ny foana araka ny fitenen'ny directeur général izay iazy Madagasikara dia l'opérateur voalohany ho an'ireo malagasy. Mandritra ireo andro roa ireo, isy hetsika maromaro tanterahina, atrikasa sy dinika, kilalao any ankizy, fampirantiana ary fisarihana n'ireo tsara vitana hitaingina fiaramanidina voalohany. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nametra-pialana avy hatrany androany minisitra ny fambolena Japonais ary nanao fifonana mpabe maso tamin'ny vahoaka. Taorian'ny fanakianana nahazo azy noho ny fanehoan-kevitra mikasika ny vary. Mividim-bary any an-toerana izay tsy mitsaha miakatra amin'izao fotoan'izao raha iverenana niakatra voroeny avokoa ny vidim-bary. Tafiakatra €20 ohatra ny vary 5 kilao raha ny atsasak'izay ny vidiny tamin'ny tondasa. Ny akamaroan'ireo mponina izay tsy mihinam-bary araka ny tokony ho izy intsony amin'izao fotoan'izao noho izay fiakaram-bidy izay. Ny 720 isan-jato ny Japonais izay mahita ny tsy fahavonona ny governemanta hiady amin'izay fiakarany vidim-bary any an-toeran'izay. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampalalam-baovao any Androany ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray ary tombo kilasy tombo vaveloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Nivavao. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Nivavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.